La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Fito indray no lavy nivalanaretina Covid-19 raha nitatitra io atoandro io. Raha toka 720 ny tranga vaovao, ny ampy mahery ny 300 kosa ny sitrana. Any Mahajanga totosandroany famindram-pahefana sy famindram-pitantanana teo amin'ny lehibe ny faritra Mpisolitoerana sy ny governorany ny faritra Boeny. Nanamafy ny filohan'ny repoblika nandritra izay fa tsy maintsy miroso amin'ny fampandrosoana i Madagasikara na eo aza ny valanaretina Covid-19. Herinandro taoriany famaizan'ny katedraly Saint-Pierre sy Saint-Paul tany Frantsa, mpilatsaka tsy sitrapo iray eo anivon'ny diosèse no nitony tena fa nahavan'izany voatazona ponja vonjimaiky ity farany. Ny andindindreo avy hatrany. Tomboklasy tompoko vafy miarahabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fito indray no lavy nivalanaretina Covid-19 raha nitatitra io atoandro io. Raha toka 720 ny tranga vaovao, ny ampy mahery ny 300 kosa no sitrana. Namafisy ny professeur Vololtina Anta fa manaraka ny toromarika napetraky ny OMS ireo tsaboana any amin'ny trano fonenana ary efa misy ny dingana ahafantarana hoe sitrana tanteraka sy tsy mamindry intsony ny olona iray. Ary mifanady adina. Fito ny lavin'ny Covid-19, 720 ny tranga vaovao, 300 no sitrana ary nena fito ireo marary mafy. Io no tatitra io atoandro mikasika ny valanaretina Covid-19. Eto amin'ny faritra Nalamanga no ampahanbetsaka amin'ireo tranga vaovao ireo. Amin'ny 770 testa fitiliana natao zany nahitana ireo tranga vaovao ireo dia 770 ny testa PCR ary 330 ny testa gène expert natao. Mizara mifaritra 5 izy ireo tamin'ity andron'io ity ny Analamanga foana aloha zany no mitana ny laharana voalohany amin'ny fabetsahan'ny tranga vaovao 700 dia teto Analamanga avokoa tamin'ireo 770 tany amin'ny faritra Boeny ny 330 faritra Tsinanana anankiray faritra Diana 3 ray tao Ambanja 2 tao Anatsiranana faritra Savady 5 2 tao Andapa 3 tao Antala faritra Nalanjorofo 3 faritra Tsimondrefana 3 ary faritra Sofia anankiray tao Antsohy. Nanaraka fitsaboana tany amin'ny trano fonenana ny ankamaroan'ireo sitrana. Misy raha ny fanazavana ny dingana ahafantarana raha toka sitrana somatsara sy tsy mamindry intsony ny olona iray. Tsy voatery anao testa PCR intsony, ilazana fa tsy mamindra intsony ny olona izay nahitana ilay tsimok'aretina coronavirus. Rehefa vita zany ny fitiliana hoe voapirofo fa mitondra ilay tsimok'aretina ny olona anankiray ho an'ny olona izay tsy misy soritra aretina na ny kely dia miandry 10 andro tao aorianan'ilay nivalian'ilay test dia azo lazaina fa tsy mamindra intsony. Raha nisy olona zany misy soritra hoe forme modéré dia mijanona ao an-trano mitokana ao an-trano. Raha manana fahefana mitokana ao an-trano, raha tsy manana fahefana itokanana ao an-trano kosa manana efitra mitokana dia raisina tanana zany any amin'ny centre de traitement dia toy izao zany ilazana hoe tsy mamindra intsony izy. Voalohany aloha dia mila hoe sitrana izy zany hoe maivamaivana tsisy soritra aretina intsony fa tsy vitan'izay fa tsy maintsy miandry 3 andro mifanesy tsy soritra aretina intsony na ny kely ary. Ka rehefa natao ny fikarohana rehetra dia eo amin'ny 13 andro eo zany farafahakeliny zay vao lazaina hoe tsy atahorana amindra intsony ny olona zay voatilika mitondra ny tsimok'aretina coronavirus zany reny marary mijanona ny trano. Hatreto 1,773 ny totalin'ny fitiliana vita teto Madagasikara. 5,707 amin'ireo vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. 3,703 mbola manaraka fitsaboana. 7,9 ny totalin'ny sitrana. 7,20 amin'ireo marary mafy ary 5,20 no efa nindao sy ny fahafatesana.
Any Majanga Totosandroany famindram-pahefana sy famindram-pitantanana teo amin'ny lehiben'ny faritra Mpisolotoerana sy ny governoran'ny faritra Boeny. Nanamafy ny filohan'ny Repoblika nandritra izay fa afaka sy tsy maintsy miroso amin'ny fampandrosoan'i Madagasikara na eo aza ny Covid-19. Etsy nanatitra fanafody sy nankahery ireo mpiasa ny fahasalamana tao Majanga ny filohan'ny Repoblika tamin'ity androany ity. Ary ao ny fanazavana entiny Gaetan Andriatsilavo. Tonga nitsidika ny Majanga ny faritra Boeny ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny vadiny miaraka tamin'ireo délégation vitsitsy miaraka tamin'ity anio ity nitsidika ireo mpitsabo amin'ny hôpitaly Manarapenitra Mahafoky Atsimo nitondra fankahirizana ho an'ireo mpitsabo nitondra ihany koa fanafody ahafahana miaro tena amin'ny fandraisana ny marary ny coronavirus. Ankoatr'izay moa dia misy ihany koa ny fanomezana ny prime de risque ho an'ireo mpitsabo iny ihany koa ny indemnité izy ireo izay ny filoham-pirenena mihitsy no nanatitra izany taty an-toerana. Misy ihany koa ny respirateur d'oxygène ao nomeny ny filoha miaraka tamina fanafody sy fitaovana maromaro ahafahana mandray an-tanana ireo marary ny coronavirus taty Majanga ireo. Aty amin'ny faritra Boeny moa araka ny totanisako ray tamin'ity androany ity fotsiny dia nahitana tranga telo amby telopolo raha ny isa ofisialy navoaka ny CCO Ivasto izany. Taorin'izay ihany koa dia misy ny famindram-pahefana teo amin'ny lehiben'ny faritra teo aloha Mpisolotoerana sy ny gobernora vaovao ny faritra Boeny. Nanatrika izany ihany koa ny filohan'ny Repoblika sy ny vadiny miaraka tamin'ireo délégation izay miaraka taminy sy ireo olom-bofidy manakaja maro moa izany nanatrika izay famindram-pahefana sy famindram-pitantanana teo amin'ny gobernora vaovao sy ny lehiben'ny faritra Mpisolotoerana teo aloha izay. Teo ihany koa dia nanamafy ny filoha fa tsy maintsy miroso amin'ny fampandrosoana isika na eo aza ny ady atao amin'ny coronavirus amin'izao fotoana izao tsy maintsy miroso amin'izay fanatsarana ny sosialin'ny vahoaka izay ka iova ny fomba fiasa hoy ny filoha amin'ny ity indray mitoraka ity ary miainga avy eny amin'ny fokotany izany miainga hatrany amin'ny commune tsirairay avy ary isaka ny distrika atao anatin'ny faritra Boeny. Izay no azo tena tamin'ity anio ity Gaetan Andriatsilavo ho an'ny Cour TV. Izay ny amin'iny fa andro natokana namariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny rohim-piainana alaonko na ny journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove ny fahaenina amby roapolo ny volana Jolay. Nisy araka izany ny fanambarana nataon'ny ministra tompon'andraikitra ny amin'ny tokony andraisany tsirairay ny andraikiny ho fiarovana ny alaonko eto Madagasikara. Roa ny fanadihadiana. Avy eto Menabe no iara-bako antsika amin'izao enina amby roapolo Jolay izao andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny rohim-piainana alaonko. Zava-dehibe ny ahafantarantsika eto Madagasikara dia roa isan-jaton'ny alaonko hita erak'izao tontolo izao dia eto amintsika avokoa. Nefa kosa ny fito ambin'ny folo isan-jatony izany dia politika tanteraka atao anatin'ny folo taona monja. Izahay eto amin'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia te hanaitra antsika olom-pirenena ny mahazava-dehibe an'izany alaonko izany na ny mangrove. Marihana moa fa ny alaonko dia manana andraikitra lehibe ao amin'ny ara-tontolo iainana sy amin'ny fiainan'ny olom-pirenena ary indrindra koa ny ara-toe-karena. Ohatra anankiray azontsika raisina dia raha ety amin'ny faritra Menabe dia mitondra ireo drakaka izay fantatsika fa tena mampiavaka sy mampalaza amin'ity faritra ity. Ilaina ihany koa izany ny alaonko amin'ny ara-tsakafo an'ireo mponina amin'ny morontsiraka. Eo ihany koa ny asan'izany alaonko izany amin'ny kalitaon'ny rivotra iainana satria izy ireo dia misintona ireny entona carbone ireny izay fantatsika fa misy fiantraikany amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny alaonko ihany koa dia mitazona ny tany izany manampy ny morontsiraka mba hifikitra ireny fasika ireny mba tsy hanamantsika ilay fiakaran'ny haavon'ny ranomasina. Misy ny antonasana andraikitra izany alaonko izany amin'ny fiainan'ireo ety amin'ny morontsiraka fa indrindrindrindra koa iakinan'ny resaka tsomo. Marihana ihany koa fa araky ny tombana izay nataon'ny fikarohana dia raha hektarana alaonko toy izao dia ahafahantsika mitazona na manome
iray taona izay ho an'ny olona na ampiasaina ihany koa zany amin'ny resaka fianakaviana mba ho amidy olona izay misitraka azy. Dia ao anatin'izany andro iraisam-pirenena izany no anitananay anareo hanampy ny minisitera tontolo sy ny fanjakana amin'ny fiarovana azy ireny fa indrindra koa amin'ny fambolena izany. Amin'ity taona ity dia mamboly 5,000 hektara na alaonko isika anarenana izay efa simba. Makasitraka tokola, makatelina tokola. Trangam-piarahamonina kosa indray nitondra fanazavana manoloana ny tranga niseho tao amin'ny fokontany 1133 Andranomadio Toamasina ny fianakavian'ilay vehivavy voalaza ho mpamosavy any ary nosamborony fokon'olona ny zoma lasa teo. Manana olana ara-tsaina ny tenany ho iatran'ny fianakaviany ary nanamafy izay ihany koa ny lehiben'ny fokontany 1143 Andranomadio. Revitran'ny fanadihadiana. Ny ely eraky ny tambazotra ny tserasera ty horonan-tsary ty nanomboka omaly. Vehivavy 430 taona no hita ny boridana tao amin'ny fokontany 1133 Andranomadio. Ny sasakalo ny zoma lasa teo. Raha verenana ny zabantranga. Vehivavy roa tsy fantatra no sady mitanjaka ny tazany tokantrano ray. Taorian'ny antso nataony mpiray vodirindrina. Voasambotry ny fokon'olona ny ray raha toka tafatsoka ny ray hafa. Nambara tamin'izany fa mpamosavy ny tenany ary nentina ny tety fokontany maro. Nisy nalala ny avany fokon'olona ka nitarika azy ireo tany amin'ny fokontany 1143 Andranomadio. Nambara tamin'izany fa manana olana ara-tsaina mitranga amin'ny fotoana rehetra io vehivavy nambara ho mpamosavy io. Izy tamin'ny parcelle 1133 ndesinjare izy tamin'ny alina iray folo sasany tonga tapity satria za zao baviny. Tsy afaka hialana azy satria namahiriko nadahiny. Dia niteny zareo hoe ato izy mipetraka. Nefa tsy ato izy mipetraka zavatra mandalo fo izy aminay ake dia lasana izy. Dia niaroboko teo dia kiakana andray izy niala teo taminay izy fa tsara izy aho izy ody an-drano. Izy nilaza ody an-drano tsy tafody nierigna koa izy tamin'ny parcelle 33 tany. Dia farany izy nainakinika ilay olo tany dia niantso pôlisy. Dia tonga tamin'ny pôlisy izy dia tena alanjareo olo adala izy zare izy io. Dia take mba nireniny koa ilay olo reo mifre zany amin'ny tragno mora. Dia nijerevina izy tamin'ny tragno mora. Dia tagno izy dia nandraigna izy niverina teo izy nandraigna izy zany dia ody an-tragno. Dia tonga tagnatin'ny tragnony izy dia nanadeo tragno dia namafa tragnony izy. Dia teo indray izy amin'ny andro ake tsy eo izy dia fa lasa koa izy. Dia ilay raha izy zany misaro aminanjy, raha vao misaro aminanjy ilay raha dia tsy tompony tegnany mihitsy izy. Izy tsy tegna mpamosavy izy fa malasa raha misy raha misaro aminanjy dia mandeha izy. Boda no anarana fiantso ny mpiarahamonina azy mipetradrery ary manasa lamba no fivelomany. Saingy very asa noho ny Covid-19. Tsy nitaza-potsiny manoloana ny tranga izay nitarika savorovoro ny se fokontany 1143 Andranomadio. Nantonona avy hatrany ny fianakaviany ka namafisony reto farany tamin'izany fa manana olana ara-tsaina ny tenany. Fantatry ny se fokontany ihany koa ny fisiny anatin'ny faritra iandreketany rano mpanazabana. Izy moa olona avy ato anatin'ny fokontaniko izay vao nifindra tato anatin'ny roa volana tato ato. Ka niala trano zany izy io tamin'ny alin'ny zoma hariva dia tany amin'ny fokontany 1133 no nahitany olonan'anjy nibolaka izy tamin'izany fotoana zany dia lazain'olona fa mpamosavy. Dia ny marenan'iny moa zany azo an'ilay vaovao dia nandeha nijery azy tao efa tsy tao koa izy fa lasa nitsoaka lasa nandeha zany niala ny toerana io. Dia namonjy ilay tena trano nipetrahany zany ny tenako dia nanontany manodidina tamin'ny fanefitra aminy fa nilaza ny olona tao hoe tsy mpamosavy izy fa takany misy aretina izay nisafotra taminy zany ka nalasa nany takany adaladala. Tsy fantatra mazava ny aretina mitaiza io vehivavy io hatreto raha ny fanazabana. Tsy manana ny hoenti-manana hitondrana azy any amin'ny toeram-pitsaboana voatokana ihany koa ny fianakaviany. Araka ny loharanom-baovao farany voaray, tsy hita popoka ny toerana misy io vehivavy nambara ho mpamosavy io hatreto taorian'ny savorovoro ny tranga tany amin'ny toerana. Mbola andrasana araka izany ny zava-misy marina mahakasika izay. Mialohany anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toy ny eo amin'ny lafiny miresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka varitra isika.
Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants, ensemble, autrement. Partagez vos mégas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tavaverina tao anatin'ny fampalalam-baovao isika nodimandry ny maraina teo i Faly Robinson andriana fetra filoha lefitra ny Fédération Malagasy du Sport Automobile andrareziny Azakazam-piarakodina nomboka ny taona 770 no sady filoha mpanorona ny SRK ary avetrany ary mikasika an'izay. Ndaosan'ny fahafatesana io maraina io i Faly Robinson andriana fetra na fantatra amin'ny anarana hoe Faly B na le Roi Lion na Rosiza ihany koa. Mpanamory Azakazam-piarakodia malaza nanomboka tamin'ny taona 770 izy ary filoha mpanorona ny SRK na ny Serana Racing Kart ao Mertsatoska ihany koa. No sady filoha lefitry ny FSAM na ny Fédération du Sport Automobile de Madagascar. Raha iverenana ny momba azy nanomboka tamin'ny taona 1.770 ka hatramin'ny 4.770 nandrato fianarana tao États-Unis mikasika ny fanamorina fiaramanidina tao amin'ny sekoly Aviation Pilot School na ny PPI-FR Professional Pilot Instrument Fly Russe i Robinson Faly andriana fetra. Niverina teto an-tanindrazana taoriny izay ary niditra tao anatin'ny sehatry ny fandraharana. Ny taona 770 no nanomboka namolavola ny tetikasa SRK ivitoerana ahafahana manao ny sport mekanika isan-karazany voalohany teto Madagasikara toy ny karting, moto ary ny fiarakodia. Notokanana ny novambra 2020 itoerana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena io ary nanomboka tamin'ny taona io dia nisy foana ny trophée international de karting isa-taona teto Madagasikara. Teo amin'ny lafiny famorina fiarakodia kosa dia isan'ny sangany indrindra i Faly B na le Roi Lion na i Rosiza tamin'ny lafiny famorina ary nanamarika ny rally teto Madagasikara izy tamin'ny famorina ny fiara 504 sy ny 106 kit car ary indrindra ny Peugeot 206. Akoatra izay filohan'ny club SRK ihany koa izy ary filoha lefitry ny Fédération Malgache du Sport Automobile. Mamioditra izy teo amin'ny fiarahamonina satria maro ireo asa sosialy nataony ary nandray anjara feno teo amin'ny sehatra politika tamin'ny firotsahany olom-boafidy tao amin'ny distrikany Arivonimamo. Ny fianakaviam-ben'ny Kolo TVFM moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Izany amin'iny fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray herinandro taorian'ny famaizan'ny cathédrale Saint-Pierre sy Saint-Paul tamin'ny Frantsa mpilatsaka sitrapo iray eo anivon'ny diocèse noho ny tonontena fahonavanana ny loza voatazona amponja Vovinjimaika ity farany fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny tonontena fa tompon'antoka tamin'ny famaizan'ny cathédrale ny Saint-Pierre sy Saint-Paul ny mpilatsaka ny sitrapo iray eo anivon'ny diocèse ity farany izay voatazona ny andro namaizan'ny cathédrale saingy nandà ary izao ny tonontena izao indray. Tamin'izany no nilazany fa afo miisa 3 no narehitra ny tao anatin'ny cathédrale tao amin'ny orga kely, ny orga lehibe ary ny panneau électrique. Mpilatsaka ny sitrapo izay manana andraikitra amin'ny fanakatonana ny toerana izy ary raha mifantatra sazy miatra 10 taona an-trano maizina sy fandoavana lamandy 5,100 € no miandry azy.
teratany Rwandais 7 taona ilay mpilatsaka ny sitrapo ary isan'ireo nanana ny rektora ny katedraly fahatokisana. Raha tsy aivina olona 30 no efa nohenoina ireo mpitandro ny filaminana tao anatin'ity raharaha ity hatramin'ny omaly raha toa ka ny 12 Jolay lasa teo no nisehoany ny firehetana. Ny asa tanan'ny Hippolyte Flandrin ny taonjato fahasimbefolo sy ilay orga lehibe no simba tamin'izany. Mifarana hatreo ny fampahalalam-baovao tsara ihany ny manamarika sy mampatsiahy fa anio amin'ny valora alina dia hita fa amin'ny vahoaka malagasy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement ary rehefa vonona moa ny sary mikasika an'izay dia alefa avy hatrany. Ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.